miarahaba sy mitsitsika ny tokantranontsika indray zay atao amin'ny CENI atao anatin'izao fandaharana olo-pirenena izao. Raha malala fa ny mpanao politika ny mpiantsetra voalohany ara-pifidianana ary manana andraikitra lehibe tokoa amin'ny fanabeazana sy fanentanana ny olo-pirenena ara-pifidianana. Arak'izany miara-miasa ny CENI sy ny mpanao politika amin'ny fanabeazana sy fanentanana ny olo-pirenena ara-pifidianana izany. Leo jerentsika bebe kokoa atao anatin'ny fandaharana momba kasika izay. Maro ny sehatra iaran'ny CENI miasa amin'ny antoko politika. Ny CENI dia miezaka hatrany mametraka fifidianana madio, mangarahara ary tsy misy fiangarana. Ka ny sehatra iaran'ity farany miasa amin'ireo mpanao politika amin'izany dia ny fanabeazana ireo mpifidy mba hahay an'ireo tanteraka ny safidiny ary koa hisoroana ny korotana izay mety hateraka ny fifidianana amin'ny manaraka. Adidy ny fifidianana amin'ny tany manaja ny sata manjaka vahoaka. Satria tsy ny vahoaka rehetra no hitantan'ny firenena fa ny solotega ny vahoaka. Voalohany aloha dia mandeha misoratra anarana raha misokatra ny fotoana fisoratana anarana, ohatra hoe ny eo amin'ny lalam-pifidianana moa dia ny voalohany volana Desambra dia tokony hirohotra ny vola tsy voasoratra hisoratra anarana. Za manko ny zava-doza misy ny olona sasany dia manao hoe zahay tsy handray anjara amin'izany satria efa fantatra ny olona ho lany eo, ny safidindreo tsy voahaja. Zay tamin'ny fotoana amin'ny taloha dia zay natao hoe latsabato. Tamin'ny fotoanandro zay moa tamin'ny fitondrena presidenta dia hoe tsy hifidy fantatsabato zany hoe efa fantatra zany hoe iza ny olona ho lany. Izay toetsaina zay tsy maintsy resena hoe tongava anao misorata anarana anao raiso ny karaha-pifidianana dia raha fa tonga ny andro ifidina ianovana fifidianana tongava anao manefa io adidy io satria zonao ka io raha zonao tsy voahaja anao dia mpalahelo fa ianao tomponjo ihany manitsakitsaka azy. Izay no madihana azy hoe adidy zany fifidiananao satria famelomanao ny zonao maholo-pirenenanao. Ny sehatra iaran'ny CENI sy ny mpanao politika miasa dia azo bangoina tokana izany hoe nizotra mpifidianana ray manontolo mihitsy. Ny tena zava-dehibe azo asongadina nefa amin'izany fiara-miasa izany dia ny fanentanana sy fanabeazana ny pirenena eo amin'ny setry ny fifidianana. Fiara-miasan'ny CENI sy ny mpanao politika amin'ny resa-pifidianana ny fiara-miasa mizotra mpifidianana rehetra mba hisiny mangarahara amin'izany fanatotosana ny fifidianana izany. Manomboka hatrany amin'ny fisoratana anarana ao anaty lesy mpifidianana eny anivon'ny izany ka hatrany amin'ny famoahana ny voka-pifidianana mihitsy. Ny tanjona amin'ny fiara-miasa ny CENI sy ny mpanao politika dia voalohany indrindra ahafahantsika manana vahoaka mpifidy, manana fahazotoana hanatotosany didiny ary indrindra manana fahatokisana ny fanatanterahana ny zotra-pifidianana rehetra eto amin'ny firenena. Ny faharoa dia tanjona amin'ny fiara-miasa ihany koa ny hametraka ny mangarahara ao anatin'ny fanatotosana ny zotra-pifidianana rehetra eto amin'ny firenena. Ny fotoana tokony hanaovana izany fanabeazana sy fanentanana ary ny serasera amin'ny olona mahakasika ny fifidianana dia tsisy fotoana manokana fa mandritra ny vanim-potoana rehetra na mialoha indrindra fa ny mandritra ary na ny aoriana ny vanim-potoana ny fifidianana aza dia tokony atao izany fanentanana sy ny fanabeazana ny olo-pirenena izany. Miangatra ny fotony tanteraka noho izany ny fanabeazana sy fanentanana ataon'ny CENI sy ny ratsa-mangaikana miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao politika. Natao indrindra izany fiara-miasa izany mba hanatratrarana ny tanjona iombonana toy ny fahazotoana hisitraka ny zo sy hanatotosany adidy maha olo-pirenena, ny faharisiana sy ny fatokisan'ny tsirairay handray andraikitra momba ny raharaha-pifidianana ary indrindra ametraka ny fangarahana tanteraka mandritra ny valopoloana ny fifidianana iray. Mifarana hatreny ny fandaharantsika ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao hatrany ny CENI isaky ny talata sy ny alakamisy eto amin'ny televiziona malagasy. Veloma tonga.